Ampitomboina ao aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Hivavaka isika, misaotra anao mandrakariva izay Tompo fa lehibe ny fitiavanao, ny indra fonao. Izany no hitsimbihinanao anay tsirairay avy ka hanomezanao anay izao fahavelomana izao ary hanomezanao izay ilainay amin'ny fiainanay isan'andro. Misaotra indrindra Tompo, manana ray, manana Tompo tahaka anao izay ka dia faly mankasitraka. Dia tolotra hainao mandrakariva araka izany, ny tera, ny saotra, ny hajary, ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Amin'izao faran'ny taona izao, talata 1 volana Desambra ny taona 2024, dia fifaliana ho anay ny miarahaba anareo ry havana. Miarahaba tsiraray satria tahin'ny Tompo isika ka hatrato izao faran'ny taona izao. Misaotra azy fa dia noho ny fitantanany, noho ny fivimbinany, noho ny fiarovany, noho ny fanomezany antsika izay nilaina tamin'izao fiainana izao dia tratran'ity andro farany amin'ny taona 2024 ity isika tsirairay avy. Rehefa tahaka izao tokoa ry havana dia fanao ny manao jeritodika hoe nanahoana ary ity taona ity. Misaotra ny Tompo raha toa ka taom-pahombiazana ho anao amin'ny lafiny rehetra, na fianarana, na asa, na fiainatokantrano, na ara-pahasalamana, ny lafiny finoana. Misaotra ny Tompo daholo raha taom-pahombiazana manao ny ity taona ity, dia raha ho azy amin'izany. Kanefa na izany koa ary tsy andanin'izany dia misaotra ny Tompo koa raha toa ka nanahirana, raha toa ka nisy zavatsarotra, raha toa ka nisy ny zavatra nampalahelo, fahoriana sy ny toy izany niatra tamin'ity taona ity, dia atahoana moa fa dia soratra masina dia mampianatra antsika misaora ny zavatra rehetra. Dia misaotra ny Tompo isika ny amin'ireny. Ary indrindra raha toa ka hoe manao jeritodika an'ity taona ity ianao ka mahita hoe tamin'ny fiainana dia toa tsisy niova fa niomaly tsy miova ihany ary vao mainka aza mety hoe nihasarotra amin'ny fiainana, mety hoe nanahirana amin'ny fiainana, dia aza kivy fa izany moa no miseho ho an'ny fiainantsika ety ambany masoandro amin'ny fanarahan-diny Tompo. Aza kivy fa na ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy aza anie dia sendra nitafio-drivotra teny voan-dranomasina teny nefa dia niaraka tamin'ny Tompo ka dia izany rehetra izany ilay fiteniko foana mahazatra hoe sekolin'ny fiainana miaraka amin'ny Tompo. Raha toa misy tsy fahasalamana ifanangatahana tamin'ny Tompo hatramin'izay mba ho sitrana, mbola tsy sitrana ihany hatramin'izao dia aza kivy ry havana fa ampitomboy hatrany ny finoany. Manana finoana amin'ny Tompo fa soatra masina miteny amintsika koa fa hankany amin'izy ary moa isika, ho any amin'i Jesosy Kristy isika satria izy ihany manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia izy ilay mpiandry tsara, mahalala izay mahasoa ny ondriny dia any aminy isika no mitodika ka aza kivy. Ary ho azy zany ny Salamo 3:100 dia Salamo 4:100 raha toa ka fahombiazana ho anao ity taona mateva hifarana ity dia vakio izany ho fiderana sy fisaorana ny Tompo. Fa raha toa kosa nisy tsy fahombiazana ary mbola eo am-piadiana mafy amin'ny fiainana azy amin'izao, mety fahasairana ara-bola na tsy fisiana mihitsy, mety ho aretina na ny toy izany dia andesika hiaraka hamaky ny tenin'i Jesosy. Izao ny teniny ao amin'ny Matthieu 4:7. Hoy Jesosy: ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho aminy. Amen. Izany no zarainay aminao ry havana. Roa ny tiana hambara ao anatin'izany. Voalohany, aza manantsika hoe anahoana indray ny taona ho avy, ny 2024. Aza manany amin'izany fa eo am-pelatanan'i Jesosy izany fantany no mahasoa anao. Rehefa faran'ny taona sy fiandohan'ny taona tahaka an'izao ho an'ny olona tsy ampy finoana sy ho an'ny jentilisa dia lasa mandeha manatona an'ireny mpahita, mpilaza ny amin'ny ho avy ireny, jerena daholo na horoscope na inona, anahoana daholo ny amin'iny ho avy iny, ny asa, ny fiainatokantrano, ny fitiavana, ny inona. Fa izao isika tsisy atahoran'izany fa eo am-pelatanan'ny Tompo
dia aza manary havana faharoa dia hoe ampoan'ny andro ny raha tsy miseho aminy. Izany koa zany dia mahatonga antsika hieritreritra hoe zay lasany dia efa lasa zany iny. Fa manantena kosa tsika zava-baovao, zavatra tsara ataon'ny tompo antsika ho anao tsirairay avy amin'iny taona 2024 iny. Fantan'izany satria izy mahalala izay mahasoa sy mahatsara ny zanany, fa inona ny andraikitra antsika? Ny mino azy hatrany, ny mahatoky azy, ny miankina aminy amin'ny fiainany, aza kivy mihitsy. Fa dia fantatry ny tompo averina ainsi mahasoa anao. Izany dia mirary isika, mirary sika mba ho taom-pahombiazana kosa indray ny taona 2024. Andeha sika hiaraka hivavaka izao. Misaotra anao tompo izahay tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay, na fahombiazana zany na tsy fahombiazana zany, na fahoriana, alahelo, aretina, zavatsarotra, fahasairana, ninonninona, fa zao mizay fa mahatoky ary tsy mivadika rehefa mino anao tompo. Noho izany dia inga ny taona ho avy kosa dia hiandrandrahanay zavatra tsara ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia ianao hamaly vavaka ny amin'izay fanangatahany rehetra hatramin'izay tompo. Hamaly vavaka ianao. Irina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Ry havana dia inga isika rehetra ary mba samy ianao fetin'ny faran'ny taona amin'ny fifaliana. Anio ny voninahitr'Andriamanitra ary inga mba samy ho tratry ny rapiso daholo mba ahazoantsika mifampiarahaba-ndray noho ny fitahiana sy famindrapo omen'ny tompo antsika. Amen. Dia ho aminao hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy. Amen.